Taranja judo akalaza ny faha-enimpolo taona nitsanganany ihany koa amin'ity taona ity ny judo club ny Saint Michel izany. Mandritra izany fankalazana faha-roapolo taona izany dia misy ny hetsika maro izay ho karakarain'izy ireo. Misy fanadihadiana ity hoentin'ny namana Jacquinot mampahafantatra antsika an'izay. 17,700 roapolo sy roa arivo feno 10 taona amin'ity taona roapolo sy roa arivo ity ny kluban'ny association sportive Saint Michel judo. Ity kluby ity izay efa niverina tamin'ny anaran'ny SSM judo rehefa avy nitondra ny anaran'ny judo club Saint Michel nandritra ny fotoana lavalava ihany. Hetsika maromaro arak'izany no kasain'izy ireo entina mankalaza izany tsingeritaona izany. Isantarana izany ny lamesa lehibe hitrotronam-bavaka ny kluby ao amin'ny chapelle ny collège Masina Misy Leopard B. Izany dia tohizana amin'ny déjeuner dansant atao amin'ny salle Jacques Arandao ao Parc B ihany. Anarak'izay ny fanaovana ny Warrior Games na ny hetsika miendrika fifaninanana amin'ny alalan'ny taranjam-panatanjahantena maromaro atao manodidina ny kianjan'ny Saint Michel Parc B ihany ny 5 aprily. Eo ihany koa ny fikarakarana fifaninanana ho an'ny taranja judo ho amin'ny sokajy Poussin sy Benjamin izay anasan'izy ireo ny club eto Analamanga ny 17 ny volana May. Io hetsika io dia hifanindran-dalana amin'ny fankalazana ny fetin'ny sekoly. Misy ihany koa ny Tsukinami Shiai izay fifaninanana judo ho an'ny sokajy elita sy master ny faraparan'ny septambra. Katokady izay hanohizan'ny mpandresy anjara hatrany hatramin'ny faran'ny fifaninanana na ny vainqueur restant. Ary entina manakatona ny tompom-pahakalazana ny soirée de gala ataon'ny 1 oktobra. Atsangam-bato kasaina apetraky ny SSM judo amin'izao fankalazana ny faha-10 taona izao moa ny fananganana dojo vaovao izay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Raha ny fantatra dia tsotratra amin'ity taona roapolo sy roa arivo ity izany fanamboarana goavana izany fa mety amin'ny taona 2024.